ny amin'ity tombonandro izay mbola omenao anay rehetra sy tsiraray avy ity Jesosy. Misaotra satria tsapanay, hitanay, renay fa eto ianao Andriamanitra ary mbola menao tombonandro izay tsiraray avy. Mba hahafahanay manana sofina mahay mieno sy manaiky eno ny teninao Andriamanitra. Androany Jesosy dia mampitodika ny momba anay izay makany aminao Andriamanitra satria fantatray fa ny fahazavana izay manangana, ny fahazavana izay manaisitra ny maizimaizy eo amin'ny lalanay dia tsisy afa-tsy anao Jesosy Kristy. Satria anao efa nilaza fa fanilo ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao dia amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka ankehitriny raha hiaraka eto izay Andriamanitra dia aoka ianao ny teny, aoka ianao ny ampiteny, aoka ianao ny ameno ny fanahinao aminay tsiraray avy Andriamanitra mba tsy hisy nofo hiteny na hisy nofo andre na hisy nofo andray fa amin'ny anaranao Jesosy ny fanahy ny masinao Andriamanitra nikasika ny fanahinay koa Andriamanitra. Ary amin'izany fotoana izany dia ho tanteraka ilay teninao hoe miara manaiky, miara miaiky ny fahalehibiazanao amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka. Tario izay Andriamanitra, tario ny fony tsiraray avy iona amin'ny teninao sy ny sitraponao Andriamanitra. Amboary izay Andriamanitra tena anana fovonina tsara amin'ny asa tsara rehetra araka nambaranao tamin'ny alalan'i Paoly amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Aoka fotoana anankiray androany Andriamanitra izay ahatanterahany sitraponao izay efa niandry efa ela tao anatin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Afaka mipetraka tsika, halleluja. Dia sady mitehaka ho voninahitra Andriamanitra. Dia tahiny Jesosy tsika rehetra. Mialohan'ny hanomboantsika ny teny dia misy teny anankiray andao tononina hoe ho marina amintsika tsiraray avy. Korintiana voalohany toko faharoa andiny faharoa tapany voalohany. Un corps de deux. Alléluia. C'est un corps de Dieu. Fa un corps de deux tapany voalohany. Hoy ten'Andriamanitra fa nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy. Amen. Amen. Tsy maninona mbola eto hivavaka tsika. Alleluia. Vavaka tsika mba tsy hahita, tsy hahafantatra zavatra hafa ankoatran'i Jesosy ianao amin'ny androm-piainanao rehetra. Sandrato vavaka andro any ara. Amin'ny anaranao Jesosy ampianaro izay Andriamanitra tsy hahita, tsy hijery, tsy hahafantatra, tsy hahalala zavatra hafa ankoatranao Kristy eo amin'ny fiainanay. Tsy hametraka intérêt amin'ny zavatra hafa fa kosa ny ivo ny fiainanay Andriamanitra dia havangongonay ao aminao Jesosy Kristy satria ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Amen. Tsara ny tompo Alleluia. Amin'ity andro androany ity dia hiresaka manokantsika momba ny hoe ianao ve za ve fitahiana ho an'ny hafa. Alleluia. Matetika mantsika rehefa miresaka hoe fitahiana dia ny zavatra tonga aitsyantsika voalohany dia ny intérêt anao. Hoe fitahiana dia za zany mandray. Fitahiana za zany anisan'ny voasoratra ny anarako dia anisan'ny ao amin'ny listry ny mandray zavatra. Fa androany dao tsika hijery ataoko hoe angle anankiray momba ny fitahiana, mikasika ny fitahiana hoe ianao ve fantsona-panome ihany koa satria tokony ho tonga fitahiana ho an'ny hafa izaho sy ianao. Amen. Amen. Vonina tsara tsika ho tonga fitahiana ho an'ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy. Ataoko amen zany. Tsy isika le mandray foana fa isika le manome koa. Ao anatin'ny andro anankiray dia tokony mahita tsika ny tenantsika ho mpanome. Raha oharina amin'ny hoe mahita ny tenantsika ho mpandray. Amen. Satria ny filazantsara, ny évangélisation dia etsika anankiray anehoana fanomezanao fiainanao amponin'ny olona ianao manome an Jesosy. Fantatsika tsara fa ny atao hoe iraka lehibe izay nambarany ten'Andriamanitra Mateo toko 7:20 sy ny Marka toko 9:20 dia hoe mitoroy ny filazantsara. Isaky ny mitorina dia maninona? Manome. Alleluia. Ataovy mpianatra ny firenena rehetra iny ataon'ny mpampianatra manome lesona, manome ohatra, manome fitondratena andrasan'Andriamanitra. Kristiana tsiraray avy ny tena hoe ianao fitahiana ho an'ny hafa dia ianao afaka manome zavatra ho an'ny hafa. Ataoko hoe zavatra fotsiny aloha ilay izy satria mbola ho jerentsika tsikelikely eo hoe inona avy ilay zavatra afaka amena. Mila mivonona ianao isa-maraina hoe tompo inona indray re zao ny afaka omeko androany satria ianao confien'Andriamanitra zavatra ngezabe. Izay ilay mahatonga ny ten'Andriamanitra amin'ny teny hoe ny hery rehetra dia efa nataony ao anatintsika
dia iery tsy hoe ahatonga anao bokona be par rapport amin'ny hafa fa hery anankiray men'Andriamanitra raha nomeny sandry ianao dia misy entan'olona hafa tokony bataina any. Raha nomeny tolotsaina ianao na intelligence ianao dia misy zavatra hafa ho an'ny olona tokony ampiasainao ny intelligence anao any. Raha misy fafana dia mino ianao fa misy olona miandry zavatra avy any aminao ny alalan'ny fahatsilohan-tsainao ara-panahy amin'Andriamanitra hoe ty zavatra ty omeko anao fa ianao dia napetraka ho facteur fa tsy napetraka ho tahaka ny siny mpitahiry. Alleluia. Fitahiana ho an'ny hafa. Amen. 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 Asiotehaka ho an'i Jesosy aloha. Araka teny pasteur Sandra teo dia zao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Amen. Izay manomboka fiainanao amin'i Jesosy dia tsy maintsy miomana manomboka ny fomba fisainan'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Alleluia. Tsy hoe manomboka fiainanao amin'i Jesosy aho zany dia lasa le fisainako taloha ihany ny ainako mandrakizay. Fa ny atao hoe efa nohavaozin'Andriamanitra dia le fahazaranao taloha iny mihitsy no hoesorina hiala ao aminao mba haninona mba ahafahan'Andriamanitra mampiditra le programany. Ohatra hoe misy flash disk anankiray efa nitsofoka tary dia nitsofoka tary cyber virus tout et tout rehefa tonga eo amin'Andriamanitra dia scanner le antivirus dia esorina daholo ny virus rehetra dia lasa ohatrany hoe flash disk vaovao izy. Alleluia. Ny fanomboam-piainantsika voalohany dia tsy maintsy ianao manaiky ho scanner-n'Andriamanitra mba hahatonga anao ho fitoerany tenin'Andriamanitra ka afaka atsofoka any amin'ny ordinateur mbola tsisy tenin'Andriamanitra iny dia amin'izay fotoan'izay lasa mikoka le fahatsaran'Andriamanitra le hafa. Amen. Averiko mihitsy le tenin'Andriamanitra vaky pasteur Sandra teo hoe 2 Corinthiens 5 16 17 18. Nao nefa jerentsika Korintiana faharoa toko 5 ny andiny fa 9 sy ny fa 7 ary ny fa 8. Hoy ny tenin'Andriamanitra koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika. Eny na dia nahafantatra ny Kristy araka ny nofo azy isika. Atao mihitsy nahafantatra. Ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Amen. Tenin'Andriamanitra eto miteny misy fotoantsika mety hita ny olona tamin'ny endrika ara-nofo fony mbola tsy tao amin'ny Kristy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy koa nisy fotoana hitantsika teo amin'ny nofo tamin'ilay izy niatrika zavatra be dia be. Fa nefa ny zavatra azo antoka dia zao amin'izao tsika tsy mahita anazy amin'ny nofo tsony fa mahita anazy amin'ny ara-panahy. Ny tiany tenena amin'io dia zao hoe za koa zany rehefa nateraka tao amin'ny Kristy. Alleluia. Dia efa lasa ny zavatra taloha le nofoko sy le filan'ny nofoko sy ny programan'ny nofoko rehetra hoe isaky ny mandeha hivavaka dia zao miazakazaka mba ho tahiana mba hafahako mihoatra noho ny hafa. Hitanareo fa misy ide malsaine be ao anatin'le fitahiana raha vao tsy mitandrantsika. Satria anao mivavaka mba ho tahiana satria tsy zakanao fa nisy olona hafa nahazo zavatra teo amin'ny toeranao. Mety le izy ohatrany hoe jerena dia hoe fitahiana tena sitrapon'Andriamanitra antsika ho tahiana. Mety misy mihitsy mandresy lahatra hoe ahoana tena ilaina ane ny prospérité jereo Davida jereo Salomon manan-karena any ireny. Tena marina zany. Marina zany fa tsy izay ny priorité. Tsisy antony tokony ezahanao hitady zavatra ny tany raha ohatra ka raha pitso anao dia efa tsy eto intsony. Tsy misy olona mihitsy hoe efa fantany eo faty izy raha pitso dia miditra coiffure izy androany. Hafahafa be zany. Ianao ve hanao volo nefa raha pitso ianao maty? Dia hoe bogosy be le razana dia le olona mpamanga mahita hoe tena niadana izy zany. Tsy izay. Alleluia. Mba tsy tenenako hoe tsy dia ho an'ny olona ho antsika le manamanjo mety hoe tokony hoe bien présenté présentable tsara ny olona sotra zany fa tsisy vakiny ny olona maty lotsony na hampandronao izy na tsy hampandronao. Tsy manamaivana ny hoe olona lasa fa tsika mila tonga saina fa ny fiainam-panahintsika indraindray ohatran'izany. Manomana zavatra anankiray ianao nefany tsy mitondra ny ninona eo amin'ny fiainanao le izy. Miazakazaka ao amin'ny fitahiantsika amin'ny ara-nofo nefa arakaraky ny tombon'ny fitahiana ara-nofo raha vao tsy mifanetana amin'izay ny fandrosoanao ara-panahy dia lasa fandrika ho anao ny fanananao zavatra be dia be. Alleluia. Andriamanitra dia Andriamanitra ny abondance fa tsy Andriamanitra ny surabondance. Abondance égale
midika hoe rehefa manome zavatra izy dia ohatrany hoe manome kiraro amin'ny pasteur sanatra zao ohatra dia satria tiako be izy dia homaniko hoe ary mandrakizay dia ataoko 43 pointure satria mety hitombo izy fa natao hoe abondance amin'Andriamanitra dia 40 pointure izy dia 40 nomeko azy le atonina anazy nomena fa tsy ianao no mikajy hoe raha fa mandrakizay dia mbola hitombo ny tongotra io rahalahako io ohatran'ny zanak'Israely tany any efitra dia niaraka nitombo tamin'ny kirarony sy ny akanjony rehefa manome Andriamanitra dia eo amin'ilay atonina dia ny fanontaniana mipetraka dia zao hoe ny fotsika ve mazaka an'ilay atonina alleloia zay vao hoe mazaka an'ilay mihoatra raha ilaina zany tsy dia ilaina loatra mihoatra fa ilaina ny atonina alleloia ny mihoatra indraindray mahatonga antsika ny amin'ny fakam-panahy fa ny atonina dia lany eo amin'ny tokony andaniana izany zavatra izany sy tehaka ho an Jesosy raha sitrakareo alleloia 17 dia milaza hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy raha misy olona ao amin'ny Jesosy dia misy zavatra efa nohavaozin'Andriamanitra tsy voatery hita maso fa le olona izay namboarina no matsapa hoe nisy zavatra ankasihan'ny tompo tato izany tsy tezitra tsony rehefa vohitsaka ny kiraroko rehefa tsy atao bonjour maraina dia ohatrany tsy tezitra faika za afaka manao bonjour maraina rehefa tsy manao ny olona misy zavatra nohavaozina atao miainga amin'ny zavatra kely ndratsika rehefa hoe mandray an Jesosy tonga dia nampisiny iny te hitory-teny matetika rehefa maray tory-teny tena hoe misy révélation ngeza be dia tonga dia mameka antsika ny izarany iny any an-trano fa ny tokony hamaika antsika tsirairay avy dia rehefa maray zavatra ngeza be anankiray révélation tena fanitsiana dia ny fijerenao fitarafanao ny tenanao inatrehan'ilay ten'Andriamanitra satria rehefa marina aminao iny dia tsy miezaka tsony ianao ny ampiseho satria ny ten'Andriamanitra milaza amin'ny Romana 9:9 hoe ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra fa tsy hoe izy mampiseho tena alleloia zany hoe rehefa vonto ny tenin'Andriamanitra dia manaiky ny tenin'Andriamanitra dia miaina miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy za tsony miezaka mampiseho ny tenako fa mety le izy alleloia tonga dia ny voninahitr'Andriamanitra nitazana eo amiko le fitahiana alleloia le fitahiana zany dia zao le fahaizako maneho izay ambaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainako mba ho tazan'ny hafa ihany koa ka tonga azy angetaeta an Jesosy alleloia tapafaharoa dia zao hoe efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay fanompoana fampihavanana amen rehefa nohavaozin'Andriamanitra ianao dia misy zavatra anankiray izay tokony ho hita sy tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy Jesosy dia nipetraka teo ampovoany satria ny toerana eo ampovoany dia mampiray ny havia sy havanana amen satria tahaka an'izany teo ambony azy fijaliana natao eo ampovoany Jesosy satria tao amin'ny ankavia hevitra hafa ny alejiolahy tao amin'ny ankavanana hevitra hafa ny alejiolahy anankiray fa Jesosy kosa teo ampovoany mba aneho hoe na misy ny tsy fitovik-hevitra dia afaka mijoro ho fampihavanana izy amin'ny fotoana rehetra isika koa rehefa miaraka amin'ny Jesosy mety misy ny tsy fitoviana situation sy loko ara-politika fa ianao mijoro eo ampovoany maneho an'i Kristy amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sy tehaka ho an'i Jesosy alleloia ny olona navaozina tao amin'i Jesosy dia tsy manana fomba fisainana sy fijery araka ny nofo ary tsy mijery ny avantage-ny tenany fa mijery ny avantage-ny ny hafa amin'ny fotoana rehetra amen amen alleloia tsy mitovy amin'ny taloha ny fitondrantenantsika rehefa tena ao amin'ny marintsika le fitondratena tsy hoe le Ianao mifanerasera amin'ny olona tsy iny aloha fa le fitondratena dia le Ianao mifanerasera amin'Andriamanitra alleloia manomboka eo amin'ny relation anao amin'Andriamanitra ny fiovana fa tsy manomboka eo amin'ny relation anao amin'ny olona ny fiovana raha tena te ho tonga fitahiana marintsika amin'ny fiainana dia le fifandraisako amin'Andriamanitra no mila amboariko fa rehefa voavoatrako tsara ny fifandraisako amin'Andriamanitra dia tsy esako saina kory ny fifandraisana amin'ny olona satria Andriamanitra efa miadidy an'izany satria tena Andriamanitra dia milaza tamin'ny fotoana anankiray feno ny trano be olona be mpanaraka Jesosy alleloia alleloia be zany rehefa nisisika ny olona mba te hita mirakla ko tsy hitany hatramin'izay ny ainany zaniko ny jamba mahiratra ny mandringa tonga dia mandeha ny mona tonga dia miteny alleloia
feno ny trano tsy hitantsony ahoana iny amin'izay tonga tsy tadidiko na Jodasy na Filipo Jodasy tonga niteny tamin'i Jesosy ao ambadika eo ny relinao sy ny rahalahinao dia nitenin'i Jesosy dia zao hoe fizamoa ny rahalahiko sy reta-po amiko izy raha tsy izay manao sitrapony raiko. Alleloia. Rehefa manaraka an' Jesosy tsika dia izy mame ray-tapo, izy mame namana, izy mame proche. Matetika tsika rehefa manaraka an' Jesosy dia mahatsiaro tena foana very namana tsisy aiza le niaraka tamiko taloha reny. Aza malahelo olona fanahin'olona fa tsy le nofon'le olona. Alleloia. Amin'ny fotoana anankiray tsika rehefa tsy mitandrina dia lasa iny mamo na hoe tairiny indray le zavatra taloha mahita ny anina dia tena sao dia mba mety dia hitory andry zalahy aloha za tena mety le hoe saina hoe hitory fa miandrasa directive sao dia ianao nitoriana any raha ianao tokony tonga fitahiana ho an'ny hafa dia lasa amin'ny fiainam-panahy lasa fanahiana fa tsy fitahiana ao mila mandrositsika zany mihaino tsara ny directive an' Jesosy amin'ny fotoana rehetra satria ny olona tena navozina tao amin'i Jesosy dia zao lasa mitady ny tombony ho an'ny hafa foana raha ilay mpitady tombotsoa manokana ho an'ny tenany taloha. Alleloia. Jesosy zay le hoe tsy nataony tena hoe zavatra tena grandiose be zany mahazanak'Andriamanitra zany fa nanetry tena izy tonga olona dia ny famonjena nataon'i Jesosy izy anie tsy hoe izy mila famonjena fa tsika ny mila le famonjena misaina ho an'ny hafa mikady zavatra ho an'ny hafa. Mety misy fotoana ny aminao misy zavatra mety hitanao hoe efa nitenen'ny tompo ianao ty zavatra ty tokony menao an'ny hafa fotoana zao tokony menao ny hafa le izy inona le zavatra tokony menao io matetika tsika tena mahidy fotoana mahidy an'ity zavatra anankiray ty tsika kristianina indrindraindrindra mahidy inona mahidy fotoana ho an'ny akaiky atsika na miproche tsika tsy manome fotoana ho an'ny olona akaiky anao ianao ny ao an-trano tiako tenenina any ivelany anao tonga dia mazoto be dia hitory aria fa rehefa tonga ao an-trano dia mieritreritra foana tsika hoe tokony comprendre ny ao an-trano hoe reraka avy nitory dia afaka tsy miresaka amin'ny ntsony aloha mahidy fotoana ho an'ny hafa reraky ny asa dia afaka tsy miresaka amin'ny ao an-trano satria micomprendre zareo hoe za kosa anie mba reraka za kosa anie mba ohatran'izao hoe tsika tokony mizatra mianatra manome ary rehefa hoe manome tsy vola foana tsy zavatra foana fa mameza sofina ho an'ny olona akaikinao satria Jesosy mpamme sofina sy fo anao rehefa tery ianao dia inona zavatra meny ny ekotiny mihaino izy manome tolotsaina izy ny afantarana fa tena marina aminao zany ten'Andriamanitra zany dia antanio ny prosinao antanio ny vady antanio ny zanaka antanio ny ray-tapo ndraindray tsika tsy tia mitory tena ny ray-tapo satria mety tsy mivavaka izy Jesosy fe dia ohatran'izany tsy fitahiana ho an'ny hafa ianao ohatran'izany ny fitahiana ho an'ny hafa dia zao mety tsy mitovy ny hevitra fa ny sofinao afaka mihaino foana satria ny olona zatra ny olona matsapa tena ho écouter no anokatra ny fony ary afaka hihaino anao avy eo ndraindray asesitsika loatra entintsika amin'ny fahazarana sy le zay le hoe tsy niova atao amin'ny Kristy taloha ianao rehefa nanao ohatra hoe service commercial dia mivarotra dentifrice ohatra dia asisika ao foana tsara ty telo volana ianao tsy miborosy nify zao ny tokony atao hatramin'ny laza masaka miainga eo daholo hoe tena ty ohatran'izao tena tsy mampiady mpivady ty satria ampy tsy hoe laninao le izy dia efa misy ambinao amin'ny vadinao foana rehefa manao tsy ohatran'izay tsony ny toe-tsaina rehefa amin'ny Kristy toe-tsaina rehefa amin'ny Kristy rehefa mitory dia mihaino an' Jesosy fa tsy manery any olona zay le hoe ny fitiavan'i Kristy ny maninona manery anay dia zay le izy hoe ny fitiavan'i Kristy ny manière anay bonne manière le manière an'i Kristy le fomba an'i Kristy no manière atsika tsiraray avy isaky mitory dia ny fomba an' Jesosy tsy tonga dia nanozona zay tsy nihaino azy fa reo zay manosika azy dia vonina foana izy hanao câlin tsika raha vao toerina indraindray le câlin mivadika lasa ohatrao mipôzy le câlin sanatriny zany mila miovitsika feno fanetretena hitsahan'ny olona tsiky foana alleloia atao tsinitsiny mifalia foana ataovy mihitsy ny antoka rehetra zay ahitany ny olona rehetra fa tsara Jesosy amen ndao tsika hitehaka ho an' Jesosy ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahatelo folo iresaka tsika momba ny Adama dia nipetraka
amin'izay ataoko hoe rindran-damy manapetraka Andriamanitra izay. Genesis toko faharoa andimy fadimy ambin'ny folo. Hoy ny ten'Andriamanitra. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha edena hiasa sy hitandrina azy. Amen. Andriamanitra dia mitondra ny Adama eo amin'ny toerana anankiray izay tsy hoe rehefa tonga teo amin'ny toerana izy vao nieritreritra Andriamanitra inona ny ampanaoviko any Adama. Fa efa nisy planina tany ampon'Andriamanitra ho an'ny Adama tamin'izay fotoana izay. Inona ilay programan'Andriamanitra? Hiasa sy hitandrina. Izany hoe natsoina i Adama mba ho mpiandraikitra an'ilay saha anankiray. Amin'ny teny frantsay dia teneny hoe iservir. Izany hoe anompo ao anatin'ny saha edena. Fantaliana apetrako dia izao hoe rehefa manompo ao amin'ny saha edena Adama tamin'izy rery tao, dia inona ny zavatra mitranga izy amin'ny joiran'ilay fahatsarana, Andriamanitra mahita hoe wow, mety izany fitatany any Adama izany. Ny servisy ataon'ny Adama dia tsy ho an'ny tenany fa ho an'ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Amen. I Adama izany dia tonga fitahiana ho an'ny saha edena satria ny désignén'Andriamanitra izy hiava voninkazo, hikarakara, hanondraka raha ilainy izany. I Adama dia tonga fitahiana ho an'ny edena satria mipetraka teo amin'ny programan'Andriamanitra ho anazy. Ny tian'Andriamanitra amintsika dia izao, isaky ny manompo ianao dia tonga fitahiana tsy ho anao fa ho an'ny hafa. Amen. Satria ianao rehefa mitory dia mamoaka ny tenin'Andriamanitra tahaka amin'ny manipy vosy hafa any amponin'ny olona mba hahatonga azy ahita ny fahatsarany Jesosy. Aleloia. Isaky ny metsika zany za, isaky ny mandeha zany za isan'andro, ny zavatra tokony ho tsapa amin'ny manodidina dia tsy za fa ny fahatsarany Jesosy. Aleloia. Sambatsambatra ny voninkazo tao an-tsaha satria maninona? Nisy any Adama ny tendren'Andriamanitra hikarakara. Tsy hoe sambatsambatra Adama fa le voninkazo sy ny zavaboary rehetra ny natsapa ny fahatsaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Adama rehefa nitoetra Adama tao ambadiky ny tenin'Andriamanitra ho mpankatoa izay sitrapon'Andriamanitra. Aza mitady ny antenanao ianao raha makaty am-piangonana. Fa rehefa makaty am-piangonana dia izao, misainany any an-trano mbola tsy manana an Jesosy. Misainany mandrakizay ianao. Satria rehefa mandrosony ianao, izay ny mahatonga ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo, sy ny pasteur, asan'ny apôstôly 16:31. Matetika raisintsika amin'ny hoe endrika anankiray amin'ititsika ilay ten'Andriamanitra io. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe minoa an Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankohonanao. Amen. Tsy midika hoe rehefa mivavaka dia d'office tsy maintsy tafita mivady aman-janako, tsy izay. Fa ny tiany tenena dia izao hoe za mino an Jesosy dia mamokatra ny tenin'i Jesosy eo amin'ny fiainako, dia mifanerasera ny vadiko sy ny zanako, dia mahita zareo hoe hoay tsara za manana an Jesosy izany, dia ahatonga ny zareo hanapa-kevitra rehefa avy eo hoe aleo miaraka amin'ny Jesosy. Zay ilay izy. Fa tsy hoe tonga dia raha vao zanaka pastera dia tonga dia tsy maintsy manana place privilégiée rehefa makany mandrakizay. Tsy izay ilay izy. Tsy izay ilay izy. Fa ny fahitany hafanao mirehatra amin'ny mahatonga azy mangetaheta afo. Raha misy coca eto dia tsika rehetra lasa tonga dia mangetaheta coca ho azy rehefa amin'ny 12 iny miaraka amin'ny glasy ilay atosika ireny, misy hoe any ve ilay izy. Zay ilay soratra eny amin'ilay glasy ireny. Any ve ilay izy. Any mahatonga tsika ho tonga saina ny fahitantsika zavatra anankiray hita maso. Ka rehefa mahita ny firehetanao ny hafa, rehefa jereo ray mpianakaviana ny fitahiana ho any ankohonany. Aleloia. Tsy fitahiana ho any tenany. Raha miasa tsara ny ray mpianakaviana, tahian'Andriamanitra mandroso be mazoto ny vavaka, dia ny fianakaviana ankohonany no misakafo. Raha mijoro tsara tsika tsara avy isan'andro any am-piangonana, any am-piasana, any am-pianarana, dia ny hafa anie no mizohiran'izay fahatsaran'Andriamanitra anatinao zay. Lasa hoe isaky ny miditra amin'ny toerana anankiray ianao dia mahatsiaro pisy ny olona. Aleloia. Tsy hoe noho ianao no ny tenanao, fa misy fotoana tsy voafehantsika ny fahatsaran'Andriamanitra, ary tsy voafehantsika mihitsy ny fahatsaran'Andriamanitra ny tena marina. Fa rehefa feno fiadanana amin'ny fiainantsika dia izao vao tonga fotsiny ianao dia misy zavatra tsy nentinao ambavaka izany io, fa tonga dia miravina ho azy na ianao araka hoe oay fa ahoana ary ity zavatra ity. Contraire an'ilay hoe vao miditra izy tonga dia bloqué ny dossier. Fa rehefa miditra ny zanak'Andriamanitra, tsy tondram-bavaka, tsisy hoe nametra tanana na hoe tena nanao kravaty izy. Isaky ny manao kravaty io, mety foana ny dossier-tsika, tsy izay ilay izy. Aleloia.
Fahitanao le fifaliana mety hoe tsy ampitsika fotsiny tao amin'ilay toeram-piasany tsika anankiray. Vao miseho fotsiny nifinao, aleloia, nafiry nisany. Tonga dia fifaliana ao am-piangonana, ao am-piasana, dia ao an-trano koa, aleloia. Aleloia. Tonga dia vao misy fifaliana eo, tonga dia tahaka an'ireny manokatra varavarankely vao maraina ireny hoe ino masoandro fa miditra amin'ny fiainanao. Feno fifaliana amin'ny fiainantsika. Mba tonga fitahiana ho an'ny hafintsika tsiraray avy. Aleloia. Ny andraikitra tokony raisintsika dia ny ahatonga izay mifanena amintsika, ahatsapa amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Tokony ho hita eo amin'ny adama ilay Andriamanitra tia mikarakara. Tokony ho hita eto amiko ilay Andriamanitra feno fitiavana. Izay olona mifanena aminao, aoka tsapa tena hoe hafa rangaha miona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olona anankiray. Tena hafa. Rehefa miona amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao, tena tsapanao mihitsy hoe rehefa avy miresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra, aleloia, dia tsapanao hoe maivana. Tsy hoe nisy zavatra hoe nalana ny blouson mavesatra be dodonina be ireny, tsy hoe nalana dia maivana ianao, tsy izay ilay izy. Fa ny toe-ponao tena hitanao hoe wow, mihoatra lavitra noho izany miona amin'i Jesosy. Mihoatra lavitra noho izany ny fahatsarana miona amin'i Jesosy. Misy maivanao, misy zavatra afaka ao. Izay ny mahatonga tena Andriamanitra miteny hoe raha ny zanaka anao afaka anareo dia maninona? Ho afaka tokoa ianareo. Ndreo verana dia zao hoe raha vao tsy ny zanaka manafaka anareo dia mody afaka ianareo. Izay mihitsy mody afaka, tsy afaka izany fa mody afaka ohatrany hoe izay ilay ohatran'ny teny amin'ny pasteur Sandra teo hoe manala azy any amin'ny toerana ilay hoe mandiso ohatry izany eny amin'ny boîte de nuit ireny. Fa ny any tsy manala izany fa manampy ny any. Satria ny teo aminao raha mbola ampiana avy zanana. Rehefa avy mandeha anao tsy embika eo mety mitsiky fotsiny ianao fa avy eo mbola misy rida ihany. Sady banga ny rida, izay ilay hoe banga ridana. Aleloia. Genesis 2:12 sy 2. Aleloia. Abrahama resantsika indray eto. Aroa Jehovah tamin'ny Abrahama. Aleloia. Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao, ary ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia ahatonga anao ho firenena lehibe ao, sady hitahy anao sy halehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao. Amen. Ny programan'Andriamanitra ho an'i Abrahama dia ho fitahiana ho an'ny hafa. Ny programan'Andriamanitra ho anasy ho anao dia ny tonga fitahiana ho an'ny hafa. Tsy ny anangona ny arena rehetra eo aminao, fa ny ametraka anao ho mpanangona mba ho mahay mizara rehefa avy eo. Amen. Jereo tsara mihitsy fa ny lalan'ny olona tonga fitahiana ho an'ny hafa dia tsy voatery tonga dia fahazavana, fa misy sakrifisy ao. Aleloia. Ary ny sakrifisy matetika tsy hitan'ny olona, ary tsy ilaina hitan'ny olona koa izany sakrifisy izany e. Manina moa ny ampisehonao ny olona hoe anao rakitra ianao dia tonga dia ataonao ohatran'izao, iny mangamanga zorony efatra. Ary zato izao mangamanga zorony efatra izany. Fa tsy ilay eritreretinareo ilay mangamanga be zorony efatra. Aleloia. Raha vao ilay mangamanga kely dia miafintsika, fa raha vao ilay mangamanga be dia te hiseo tsika. Toe-po io. Toe-po mila amboarina. Tsy mila hitan'ny olona tsika manao zavatra anankiray. Miafina sy mihery. Aleloia. Zay mahafinaritra foana mamerina an'ity hoe 3 taona ny nesan'i Jesosy ho amin'ny fiafenana 30 taona. Ampafolo ny fotoana tokony hisehonao, ny fotoana tokony hafenanao. Aleloia. Mitory tentsika adiny ray ao anatin'ny ray andro. Fa ataovy azo antoka fa adiny 10 ianao rehefa ataonko rehefa isaina zany ny volume horaire laninao tao anatina préparation dia tokony 10 fois plus n'ilay zavatra partagenao. Raha zany dika dia zao, tsika nefa tsy maintsy mitory isan'andro. Tsisy fotoana hipetrapetrahana anie zany raha zany e. Fa tokony anatina phase de préparation foana tsika isan'andro. Ohatran'ireny hoe avion vonona idécolle ireny foana, jerena foana ny kérosène, jerena foana ny lafiny teknika. Dia avy eo nefa maheno hoe tsy mandeha indray andro any, tsy kivy zany, tsy hoe sorina ny kérosène, tonga koa tsy efa ohatran'izao. Tsy manao an'izany. Préparena foana ampitsikiana. Satria tsy fantatsika ny fotoana ampiasan'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Tahaka ny tsy fahafantarantsika ny fotoana iavian'i Jesosy. Io zany tsy préparation hoe mivonona be io. Tena za tena ohatran'izao. Aminao ilay tena mivonona be iny. Antaniny ireo pasteur ireo. Fa tonga dia tsy iny mihitsiny. Zavatra hafa mihitsiny. Ny tian'Andriamanitra ataonao. Tiany ianao mivonona. Fa tiany koa ny fonao amboarina hoe tsy rehefa vonona ianao dia izay midika fa tsy maintsy irahanao ampiasanao. Aleloia. Fa na vonona ary ianao dia azadino fa za mpaniraka hozy izy. Fa tsy hoe ianao.
tsy hoe enao foana tsy enao le izy ne ozy izy tsy ohatra ny fisainana tao amin'izao tontolo izao tsy eo am-pianarana dia anontaniana dia hoe iza mahay an'ity dia manangan-tanana ianao dia tsy maintsy ianao nitondrona ao amin'i Jesosy tsy izany a misy fotoana izy manontany hoe iza no mba hirahako dia mety manangan-tany ianao hoe za nefa olona anankiray le tsy manangana mihitsy ny endrasany ozy izy hoe iza mba hirahako ary le olona manangan-tanana iza ianao ihany jereny iza mba hirahako alleloia alleloia amen a tsy maintsy niala tao amin'ny ankohonany Abrahama tsy maintsy misy fisarahanao amin'ny lasanao mba ho tonga olona vaovao azon'Andriamanitra ampiasaintsika dia ho tonga fitahiana ho an'ny hafa tsy afaka tonga tsy mety zany ny zavatra anankiray zaraiko aminareo ty fito taona lasa izay telen'Andriamanitra hoe ianao mila manangana asa fanompoana l'école da zany ny zavatra voalohany tao an-tsaiko dia izao hoe Jesosy ahoana ny ananganako an'izany za sady tsy anasa za tsy manam-bola dia ny zavatra nyteneny dia izao hoe ampianariko ianao manangana zavatra tsisy vola alleloia satria tsika matetika rehefa hanangana zavatra dia budgetisetsika foana le izy any a fa aloha mba budget spirituel ny atao aloha voalohany indrindra kajy ara-panahy aloha mandeha voalohany ny olona na ozy izy tena izay mihitsy zavatra voaraiko tamin'izay fotoana izay hoe ny akabetsahan'ny olona ozy izy rehefa manam-bola dia tia hanangana asa fanompoana dia nefa tsy izay mihitsy ny antsoko an'ilay olona fa tiako ho hitanareo izy izy fa tsy le vola ny bazin'ny asa fanompoana fa ny fiainona ny teniko sy ny fankatoavana ny teniko ny bazin'ny asa fanompoana jereo izy izy fa ny asa fanompoana rehetra izay mifototra tamin'ny hoe misy olona anankiray mpanam-bola dia manofa musicien dia manao ohatran'izao dia manao ohatran'izao 2 taona aiza 3 taona aiza 5 taona aiza satria tsy any amin'ny vola ny fototry ny fitahiana fa ho fahatsara-pifandraisako amin'Andriamanitra alleloia ny famokaran'ny azo anankiray dia tsy miankina amin'ny abeany fototra hoe ngeza be le fototra le azo fa ataovy ngeza be ny fototra le azo fa isoreo amin'ny tany izy raha mamokatra tsy mamokatra izy fa na kely fototra kely ary le azo fa lié amin'ny tany dia izay izy ny atao hoe azo antoka ny fahavokarana satria miray amin'i Jesosy izay ne mahatonga Jesosy miteny amin'ny Jaona 5:12 izay fanoharana ho amin'ny voaloboka raha vao misaraka aminy tsika tsy mahay manao ninina alleloia tsy possible mihitsy ny mandrosa tsy ho tonga fitahiana ho an'ny hafa ianao raha vao misaraka amin'Andriamanitra azavay kokoa raha vao misaraka amin'ny direktiva ny Andriamanitra Abrahama ny tenin'Andriamanitra ny zavatra nylazain'Andriamanitra Abrahama dia tsy mamokatra tsy tanteraka hoe tonga fitahiana ho an'ny hafa eo nahita nefa tsika fa Abrahama anie nytesteny Genesis 22 mafy anie izany testany Abrahama zany atoloray Isaka le nantenainao sy efa tena hoe tena efa tao am-pona hoe tena ty zany le fahataterahan'le promessen'Andriamanitra izy mihitsy nyteny hoe atolory anahy io le fotsy iny nantediavin'Andriamanitra tsy hifantoka amin'ny zavatra natolony fa hifantoka amin'le izy mpanolotra ny olona anankiray afaka tonga fitahiana ho an'ny hafa dia olona mahay mametraka ny tenany ho an'Andriamanitra disponible ho an'Andriamanitra fa tsy disponible ho an'ny zavatra nomen'Andriamanitra azy mety nitahian'Andriamanitra ianao tamin'ny fiara fa disontsika raha ohatra ka manao ohatra anay taloha tamin'ny fotoana mbola tsisy volombava alleloia isaky ny sabotsy tamin'izany nanana moto kely Jog Pro 90 reto tsy maintsy voavagny carburateur voavahatra amin'ny motera isaky ny sabotsy fa ny tena enjana tamin'izay voahity daholo nisy visy kely anankiray cerclips anaty motera farany ampovoany adino verina zero indray mety misy fotoantsika tia manao zavatra ohatran'izany tsy le zavatra men'Andriamanitra fa tokony ho Andriamanitra ny fataontsika mahazo moto ianao dia lasa tia manasa moto be fa ka mivavaka tia manasa tomobile be fa ka mivavaka nahazo trano ianao dia lasa tia manadio trano be nefa ianao tsy ohatr'izay mihitsy hatramin'izay tsara aloha le hoe finiavana tia manadio tena tsara zany a sa ahoana tsara zany a fa aza mandamy fotoana amin'io zavatra men'Andriamanitra io fa mandany fotoana amin'Andriamanitra fotoana rehetra amen amen a mba ho tonga fitahiana ho an'ny hafa ianao ny fitahiana araka an'Andriamanitra dia manomboka rehefa manina sa mandeha amin'ny fankatoavana izay lazain'Andriamanitra tsika tsiraray avy mbola tsy nanomboka akory ianao raha ohatra ka hoe mandeha amin'ny sainao sy ny fietretanao rehefa miaraka amin'Andriamanitra
rehefa miaraka amin'Andriamanitra foano aloha le fahazarana taloha atao vita mihitsy fa tsy mahay nininina ianao ihany tsy manaiky hoe tsy mahay nininina nefa zay mihitsy ilay izy maro zany satria ten'Andriamanitra ne dia miteny fa tsy mahay nininitsika raha vao tsisy Jesosy fa ny olona dia tsika foana tsy mety miadimaitra hoe haiko rangahy io vitako rangahy za tena teneniko anareo za tena ohatry raha mihitsy taloha manana saina tsy manaiky raha tsy vita ny zavatra anankiray fa rehefa ao amin'i Jesosy tsy izay le izy reto le izy tena hoe fankatoavana à la lettre fienoana ny sitrapon'Andriamanitra fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny litera kely izay ambaran'Andriamanitra aza vela misy ho latsaka matoa Andriamanitra ny teny hoe ny tany sy ny lanitra ho levina fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay dikan'izany possible tsy levo vavonina koa ny ten'Andriamanitra fa ikeo fotsiny alleluia mety nareo tsy zaka ny nofinao le hoe ambarany ten'Andriamanitra mafy be kosa ny zavatra zany zao ve dia ohatran'izao zay le izy mila mianatra tsika satria raha ohatra ka tsika zao ohatra ataoko hoe firy raha ohatra ny tompony ametraka faveur ray avy isan'olona hoe ty zany dia afaka ataony exceptionnellement ho anazy dia jereo amin'izay tsika firy eto fa tonga dia fivorin'ny mpanota samy anao zay tiany aleo Andriamanitra nitarika atsika amen aleo Andriamanitra nitondra atsika tsiraray avy mety misy fafoizana sy fatiantoka oziny zao tontolo zao rehefa manaraka an Jesosy ianao dia zao ilainao zatra mahazo tombony taloha mila miomana ny homatiantoka eo mason'ny olona fa mahazo tombony eo amin'ny Kristy alleluia Korinthiana voalohany toko fahaenina andininy fafito azafady tompoko Korinthiana voalohany toko fahaenina andininy fafito rehefa miady tsika rehefa miatrika tsika raha ny tena marina fa tsy hoe miady atsena tsy hoe haika azo atao ihany miady atsena amin'ny anaran'i Jesosy tsisy an'izany 1 Cor 6:7 ary ankehitriny dia cléma ho anareo ny ananareo ady amin'ny namanareo nahoanany tsy aleo mandefitra mitsirary ny anareo nahoanany tsy aleo maharitra ambakaina azy anareo nahoana na hoe tsy aleonareo ve hitan'ny olona bado fa mahita fity amin'Andriamanitra zay hitan'ny olona boby nefa bado eo anatrehan'Andriamanitra bado sorolina misy zavatra tokony halantsika reto ao am-potsika tsiraray avy todatsika rehefa hoe miady dia tonga dia ny aneho mahainao anao aseho ma Kristy an Kristy tiako be mihitsy ianao hoe tiako be mihitsy tsika hiteny hoe asehoko anao mihitsy maha fahaveloman'i Jesosy eto anatiko dia mifanehoanao anazy mangina matetika rehefa hoe te aneho ny tenanao dia miteny fa rehefa te aneho an Kristy dia mangina aloha hitsahana mangina tiandray ny ilany dia mitodika indray ianao dia tiandray ny ilany mangina mampangina ianao anaty manaiky ny fitondran'Andriamanitra sy fanitsian'Andriamanitra jery ny Josefy Josefa dia niakatra ny fiainana dia nidiny tao an-trano izy dia tery ambony petit prince nahazo akanjo multicolore alleluia arivo tsorika ozy ny teny gasy aty Madagasikara izy hoe 1000 bondy alleluia 1000 bondy arivo tsorika dikan'izany alleluia jereo ny ten'Andriamanitra fa soratsoratra tsipitsipika be dia be alleluia tao an-trano izy tena nanana ny tena hoe maizy azy na tsipy tany andavaka nidiny niakatra nidiny tsy maintsy miaka-midina ny fanitsiana ny fotsika tsiraray avy ny lalanao mety miaka-midina fa ny toe-ponao aza vela hidina mihitsiny uni amin'Andriamanitra foana ny fotoana rehetra tafaray amin'Andriamanitra alleluia miakatra ianao dia an Jesosy midina ianao dia fiankohofana ho an Jesosy mitraka ianao dia fiderana ho an Jesosy mandeha miakavia ianao dia efa mandio ho an Jesosy any amin'ny avindrindra indray zany akavana any amin'ny avindrindra indray zany ninona mitranga na atosiky ny fiarahamonina atosiky ny situation makany amina teboka anankiray mety tsy mety amin'ny nofinao dia aza vela iova mihitsy ny toe-ponao satria mifamatotra amin'ny fijoroanao androany ny zavatra tsy maintsy iainanao rapitso amen tsy tonga fitahiana ho an'ny hafa ianao raha tsy efa hainao aloha ny expérimenté ny fahaizan'Andriamanitra mitondra hoe ao anatina impasse anankiray dia mamaika an'Andriamanitra tsy ny anala n'ilay impasse fa ny anova ny toe-ponao ho lasa pisy amen mila mahita ahoana marina moa Jesosy mahatory be ao anatina sambo efa ho dibotrano tsy hoe nanao an'le inona le akanjo tsy gilet fa le akanjo fanaovam-pilomano le ohatran'ny feno be reny izy dia tsy mare mangatsika mihitsy dia feno ohatrany an-tampon-doha dia nisy solomaso teto dia normal be raha tsy henony amin'izany ohatra fa tsy izay
fa tena natory teo izy dia nisy ny rivotra, nisy ny tafiotra, dia mety tao anatin'izany izy dia mety tena nanofo tena ohatra ny onjan-draha masina mahafinatra dia manakipaka volo kely haly manofy indraindray mahatonga antsika tsy mahita ny zavatra hitan'Andriamanitra eo amin'ny situation izay misy antsika tsirairay avy satria antsika mbola tsy tafatoetra ilay pisy. Raha vao tsy mitoetra ilay fiadanana dia lasa enjikenzika. Misy antony hoe matoa ny teny gasy miteny hoe fiadanana dia anatin'izay fiadana izay misy ny teny hoe miadana. Ny dikan'ny teny hoe miadana dia misy endrika anankiroa, tena hoe en paix. Alleluia. Fa ny anankiray hoe tsy amin'ilay hafainganam-pandehan'ny nofo fa amin'ilay hafainganam-pandehan'Andriamanitra. Tsy maiky. Tsy rehefa anona tonga ndao toriana, ndao ohatran'izao, enoy aloha Jesosy. Inona ny zavatra tenen'i Jesosy? Aza maiky ny toriny ao an-trano, matoa izy tsy resy lahatra, ianao zany mbola tsy mirehatra. Tonga dia teneniko an'izay. Matoa ny olona ao an-trano, mbola tsy resy lahatra famakiana ten'Andriamanitra. Normal, ianao tsy hitany mamaky ten'Andriamanitra ko. Tsy hitany mihitsy ianao mamaky baiboly nefa izy terenao mamaky baiboly. Ahoana ary zany? Tsy hitany mihitsy ianao mandoalika, ianao nefa miteny hoe ianao mba mandoalia ianao. Zany hoe mandoalika ihany fa atao amin'ny telefona na mamaky baiboly tsy izay ilay izy. Mba ohatra tsara. Ilay izy ny afaka mivitain'i Jesosy hoe tonga dia tsy niantona teo ambony fizaliana fa ohatry hoe vita. Ain'Andriamanitra zavatra rehetra. Vita ozy izy dia atoriny amin'izay teto ilay nikapohana ohatr'izao. Fa io fa vita, fa mino fotsiny. Tsy izay, fa tsy maintsy nataony. Misy zavatra tsy maintsy ataontsika. Alleluia. Satria eo ampanaovantsika an'izay zavatra izay no ahatongavantsika eo fitahiana ho an'ny hafa. Amen. Eo ampandoaliana ianao dia mahitanao ny olona tsy hoe ianao kory tonga dia hoe ery amin'ny varavaram-pidirana andoalika mba hitany vahiny rehetra hoe mandoalika izy zany. Tsy izay kosa aloha ilay izy raha mbola izay dia mbola tsy izy fa hoe mety misy fotoana mandoalika ianao amin'ny fotoana izay tsy niomananao hitan'ny olona fa lasa fitahiana ho anazy ilay ianao hitany hoe mandoalika satria haiko hoe dadaka afaka manao an'izany. Za koa mba te hanao an'izany. Za koa mba te ohatran'izao. Dada mety miteny foana ao an-trano hoe tahiny Jesosy raha ankizy rehefa hivoaka ny trano. Any am-pianarana amin'izay mirava ny ankizy dia teneny daholo ny ankizy hoe tahiny Jesosy nareo. Izay ny ilay izy. Misy zavatra miampitany ao e. Ianao ilay fitahiana ho an'ny ankohonana dia ilay zanaka ao lasa fitahiana ho an'ny mpiara-mianatra aminy. Mila mijorotsika ho fitahiana ho an'ny hafa. Ny olona tonga fitahiana ho an'ny hafa dia tsy mifantoka amin'ny lasany fa mifantoka amin'ny mandrakizay. Jereo tsara Josefa Genesis 45:5. Tiako be mihitsy ity fijoroan'i Josefa ity hoe ary ankehitriny za malahelo natezitra amin'ny tenanareo noho ny nivarotanareo ataty hozy Josefa matsin-dralahana. Fa hamonjy aina no nampandehan'Andriamanitra ialohanareo aty. Fitahian'Andriamanitra ho an'ny ralahany Josefa. Ary raha ohatra izy ka sanatriny izany tsy nijoro tsara tamin'ny fotoana Savian vadin'i Potifara azy. Ratsy satria na ny fianakaviana ary tsy nijoirany ilay zavatra tao Egipta. Tandremo fa tsy fijoronao androany mety misy impact be amin'ny olona manodidina anao. Mety misy rano tokony hoentinao makany amin'ny tokantrano anankiray fa teny an-dalana teny am-patsakana dia variana tamin'ny olona milalao kidia kely. Dia nijery kidia kely ianao dia voadakan'ny olona ilay rano dia tsy tonga tany an-tranon'ilay olona. Nefa tany efa rano sisany tsy ampy. Ohatrany koa ny fiainam-panahy. Misy fotoantsika iran'Andriamanitra makany amin'ny tokantrano anankiray na makany amin'ny sehatra anankiray. Fa variana amin'ny zavatra teny an-dalana dia tsy tanteraka ilay sitrapon'Andriamanitra. Iza ny adinina voaloha tsy ilay olona tsy nandray rano fa ianao nitondra an'ilay rano. Nataonao aiza ilay rano? Nataonao aiza ilay fitahiana? Nataonao aiza ilay fijoroana? Maninona ianao tsy nijoro tamin'ity zavatra anankiray ity? Maninona ianao raha nangina? Satria raha nangina ianao dia afaka nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra ny hafa. Fa ny olona tsy nangina ianao dia lasa nitoetra anao ny hitan'ny olona fa tsy za. Ary ny tena mampalahelo reto dia izao. Raha vao tsy mijoro tsika dia Andriamanitra ny hafa-baraka. Teny foana ny olona hoe zany ve ny kristiana vavaka ihany latsinainy talala larbi lakamisy mba pôzy kely fa misy fivoriana dia somary aikitra indray sabotsy ohatr'izay indray dia lahady indray ohatrany mijery direct azonareo ve mila manontany teny tsika mila mijery ny tenantsika sao sanatria sady aza adino fa rehefa tsy mpitory ny fahatsaran'i Jesosy ianao dia lasa mpanohitra ny fahatsaran'i Jesosy. Raha vao tsy manambara ny grandeur an'Andriamanitra fotsiny fisianao eto tany dia dika izay manambara zavatra hafa tsy an Jesosy. Manohatra an Jesosy. Alleluia. Fa tsika tsy izany. Tsika tsirairay avy tsy izany. Fa tsika ilay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy.
Genesis 47:11 dia namponen'i Josefa ny rainy sy ny ralahany ka nomeny zaratany tao amin'ny tany Egypta. Amen. Le Josefa nailika rehefa tsara ny toepony dia lasa fitahiana ho an'ny ankohonana. Le Josefa tsy natao tsinitsinina rehefa nahay nitondra ny teny araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ny ankohonana ihany no zoiran'izany fa firenena ray manontolo. Ny olona anankiray tafajoro dia tonga fitahiana ho an'ny ankohonana. Ary tsy mijanona eo fa tonga fitahiana ho amin'ny firenena. Alleluia. Ny fanovana ny situation amin'ny firenena dia tsy miankina amin'ny olona mitondra fa miankina amin'ny olona hoentina. Rehefa manaiky ianao ny aneo an'Andriamanitra ny amin'ny quartier izay misy anao dia amin'izay fotoana izay afaka miseho voninahitran'Andriamanitra eo amin'ilay fonkotany, isaky ny district, isaky ny commune. Gaga ny olona hoe misy zavatra hafa mihitsy eto amin'ity tanàna ity, misy zavatra tena mahafinaritra eto amin'ity tanàna ity, dia izay lasa influence spirituelle positive no mitrango amin'ny tokantranonao. Isaky miditra ao an-tranonao ve ny fianakaviana, ny ankohonana mahatsapa fitiavana izy sa mahatsapa ohatran'ny hoe fankahalana. Isaky ny fanerasera aminao ve ny olona manodidina anao dia mahatsapa hoe tena tsara Jesosy, sa mahatsapa hoe tena izy kosa niova, izy ianao zany. Ny tokony tsapan'ny olona dia hoe tsara Jesosy. Satria ny discussion ifanaovanao amin'ilay olona tsy tokony misy mikasika anao hoe ianao ny tena dadany na mamany. Fa ny discussion tokony ataonao dia zao hoe Jesosy natao izao aho. Isaky ny mijoro vavolombelona tsika dia tokony misy zavatra telo tokony ho hita amin'ny anaran'i Jesosy. Taiza anao taloha? Inona ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainanao? Iza nanao an'izany teo amin'ny fiainanao? Jesosy ny tokony ho ivo ny zavatra rehetra. Le izy ny tsy tononona fotsiny hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Fa le izy tokony ho hita hoe vao mijery anao izy, zany zavatra any aminao zany no ilaiko. Inona le izy? Jesosy. Na tsy miteny ary ianao dia tokony tsapan'ny olona hoe Jesosy rangahy no ilaiko. Zany zavatra zany, zany ainanao zany, maninona ianao samy ray samby antsika fa ianao tsy mitebiteby. Sa dadanareo mpitondra sambo, tsy izay le izy. Fa le pisy ao anatinao mihitsy, tsy maninana olona tsy fantatrao mitondra sambo. Fa ianao afaka manana pisy foana amin'ny fotoana rehetra. Amboariny fo mba ho tonga fitahiana ho an'ny hafa sy manodidina. Matthieu 5:44. Teo anatrehan'ny fankahalan'ny ralahany, Josefa efa nahita melony zavatra tiany Jesosy tenenina hoe sa hoy sisa milaza anareo, tiava ny fahavalonareo, vavao an'izay manenjika anareo. Tiava ny fahavalo, mivavaha ho an'izay manenjika. Aza mamaritra ny valim-pity anao ety an-tany, fa amboary ny valim-pity anao ho any mandrakizay. Matthieu 5:1. Ny olona tonga fitahiana ho an'ny hafa dia olona mahita lavitra. Koa amin'izany raha manao fiantrana ianao, aza mitsokatra ao petra eo alohany tahaka ny fanaon'ny mpiantsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy ny an-dalabe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa maninona izy izy? Efa azony ny valim-pitihana. Misy fotoana tsika manao asan'Andriamanitra anankiray. Dia asan'Andriamanitra iny efa azonao eo valim-pity. Fa tsy akordeny any mandrakizay. Io ten'Andriamanitra miteny izany, asa fiantrana le izy, bonne action zany zavatra zany. Fa ninona zavatra tsara ataonao nefa ny toe-ponao tsy mifanaraka amin'izay dia tsy akorden'Andriamanitra izay. Nao rehefa manotraka, rehefa mamboly kaki ny olona na tsy mivavaka izy dia maniry any le kaki e. Izy ny maniry fa tsy voatery voatahiry. Ny olona anankiray mifamatotra amin'Andriamanitra dia manana fo efa voahitsy tao amin'Andriamanitra ka afaka miantoka ny mandrakizay, valim-pity mandrakizay zay zavatra izay. Any amin'ny Korintiana voalohany any 3 vaky rehefa tonga any an-trano dia misy resaka manokana momba ny valim-pity. Hoe ny asa ataon'ny olona tsirairay avy dia tsy maintsy hampandalovina afo. Rehefa hampandalovina afo ny asanao, ny asa fanompoana izay nataonao, dia raha ohatra ka levon'ny afo ilay izy, dia amin'izay fotoana izay tsy mahazo valim-pity ianao any mandrakizay. Fa raha ohatra ka hampandalovina afo ilay izy, dia mbola voatahiry mivaingana, dia iny miantoka ny valim-pity ianao any mandrakizay. Fa koa izany encore 3, andiny voalohany ka hatramin'ny farany. Any amin'ny fombony any misy ten'Andriamanitra antsika hoe tempolin'Andriamanitra ny tsika tsiraray avy. Alleluia. Fa ny tiako atokavana dia zao, raha samy hanompo any dia ny any amin'ny mandrakizay kitihana. Any amin'ny mandrakizay atao amboary ny toe-po hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy afaka tonga fitahiana ho an'ny hafa ianao raha ny fonao ara tsy tonga ho an'Andriamanitra akory. Tsy tanteraka le fitahiana, tsy tanteraka le programan'Andriamanitra amin'ny alalanao
mba ho tonga fatsona anankiray hitahian'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny hafa raha tsy uni ao anatin'ny fotsika tsirairay avy. Alleloia. Tahaka izany koa Davida. Be dia be ny personnage anatin'ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny Baiboly izay manambara an'izany hoe tsy maintsy misy zavatra lalovantsika mba ho voafora tsara ny fotsika, mba hahafahantsika tonga fitahiana ho an'ny hafa. Rehefa ohatra ka nijory Davida dia nisy impacta teo amin'ny ankohonana izay zavatra any. Fijoroan'i Joseph nisy impacta teo amin'ny firenena. Fijoroan'i Abraham nisy impacta tamintsika amin'ny resaka finoana. Fijoroan'i Mosesy nisy impacta teo amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra tamin'izany fotoana izany. Ny fijoroanao androany misy impacta ho amin'ny inona? Fitahiana ho an'izy ianao. Tsy fitahiana ho an'ny tenanao ianao voalohany indrindra fa ho an'ny hafa aloha voalohany indrindra. Raha maniry ny papay dia tsy ny papay mihinana amin'ny papay fa ny olona ivelany mihinana amin'ny papay. Alleloia. Tsy hoe midoroboka be izy dia aleo ho an'le kely le ngezy. Fa rehefa ngezy izy ka afaka hohanina dia olona tsy naniry sady tsy nambolony tsy nanondraka amin'ny zohirana iny. Ohatr'izany tokony fijoroa ny fiainam-panahintsika. Misy olona mila ny fijoroanao. Mampalahelo condamné ny ankohonana sy ny fianakaviana satria tsy mijory ianao. Tsy tonga fitahiana ho an'ny hafa ianao satria mbola misalasala, mbola manontany tena. Olona tokony handroso dia miembotra. Tsy feno tenin'Andriamanitra. Mampalahelo be hoe ny zanaka ny vady mivavaka tsika tompo ataovy miova ny vadiko. Ataovy miova ny zanako. Nefa ny andrasan'ny tompo dia hoe ianao mihitsy mila miova. Fa raha vao mirehitra fotsiny ianao hitanao ozy izy Jesosy ny ampola anankiray ao anaty efitra maizina anankiray dia ampy hanazavana ny rehetra. Ray fotsiny mirehatra. Fa tsy maninona rehefa avy eo tonga ampola daholo ny rehetra. Alleloia. Ampola satria mesola ny la sisa sy ny sisa. Alleloia. Amen. Amen. Misafidiana ny ho tonga fitahiana. Ny amaranako azy dia izao hoe oviana ianao ny nanome farany. Tao an-trano oviana ianao ny nanome farany. Mety hoe ambon-daoko io le faratsako iny. Tena amin'ilay tena menao ohatra fa foizana ohatra izany. Rehefa miteny hoe manome io dia aza tonga dia misaina foana hoe vola. Mety hoe fotoana io, mety hoe sofina io. Oviana ianao ny nanome farany. Oviana ianao ny nanome fitiavana farany. Ingany mba andro amin'ny maraina aloha mivoaka ny trano. Fa tsy efa tamin'ny 13 décembre 2000 tsy haiko. Mila atao mise à jour ny fanomezam-pitiavana. Jesosy dia fanomezana tsara be ho antsika. Satria ny ten'Andriamanitra dia milaza Jaona 3:16 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Kadô nomen'Andriamanitra tonga fitahiana ho antsika. Satria Andriamanitra dia fitahiana ho antsika tsirairay avy. Misy tantara koa Matthieu 20:25 ao. Tantaran'le fanoharan'i Jesosy momba fanjakan'Andriamanitra izy io. Dia nisy an'ilay meny talenta dimy, dia meny talenta roa, dia meny talenta ray. Hitantsika iny? Alleloia. Zavatra mahafinaritra anatin'iny dia izao hoe rehefa tonga an'ilay tompon'ilay talenta dia niteny hoe nahita an'ilay dimy nahay nanodina an'izany dia lasa nisy dimy amboniny dia zavatra roa niteneniny ry mpanompo tsara sady mahatoky. Mpanompo tsara midika toepo. Mpanompo mahatoky égale action. Aza manao action raha tsy manana fo aloha satria misy antony mahatony teneniny hoe mpanompo tsara aloha vao mahatoky fa tsy hoe mpanompo mahatoky izay vao tsara. Misy fahatsaran'Andriamanitra tokony tanteraka ao anatin'ny fotsika mba hahafahantsika manao ny asa anankiray mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dia jereo io mpanompo io fa rehefa tena vaky iny io hoe tsy hoe lasa nahazo promotion izy après fa le tompony le talenta ny lasa nahazo tombony. Alleloia. Le olona nampiasa an'le vola ny nahazo tombony dia inona ny tiany tenenana fanjakan'Andriamanitra ny oharin' Jesosy eto Zany hoe tian'Andriamanitra ho hitantsika hoe tsy important le ianao rehefa ampiasaina dia mitady tombony. Fa ny important dia ianao rehefa ampiasaina dia mahita tombony ny olona eo ampiasain'Andriamanitra anao. Rehefa ampiasain'Andriamanitra amin'ny fitoriana tena ianao dia aleo ny olona mahazo tombo amin'ny fiainao mety voatoraka voatabia satria mety tsy ampy voatabia ny tanàna dia raisy le izy dia ataovy saosy. Alleloia. Tsy maninona izany. Ny olona mety manambany fa zao tsy maninona izy manambany satria manampy ianao hanetrinteny izany zavatra izany. Raha vao tsy ambaniny ianao sao dia tonga ianao dia mitiritirina be fa avelao mihitsy ny ambaniny ianao mba hianarana ho an'izany hoe zay ke le fahalehiam-panahy fa zao anatin'ny fanambanin'ny hafa dia ataovy mahazo tombony foana le nanambany ianao tamin'ny fotoana rehetra. Mahazo tombony satria mahita an'i Jesosy miasa eo amin'ny fiainanao izy. Tsy maintsy ary tokony
ho tonga fitahiana ho an'ny hafintsika tsiraray avy. Isaky misy andro anankiray men'Andriamanitra antsika dia ataovy challenge mihitsy hoe inona ny zavatra afaka omeko ny hafa androany. Mahita olona eny amin'ny sisiny ianao, meten'Andriamanitra izy e, me fitiavana izy e, anontany ny anarany e, aiza ianao mipetraka e. Fa tsy tonga dia tiany ary zato andana mandeha. Fandroahana ankolaka amin'ny fomba miady zany, fandroahana ekônomika. Fa tsika ne ohatra zany, Jesosy tsy manao an'izany. Jesosy tena voahitany ianao ohatra an'izao dia maika izy. Avelao ny zaza anatona fa tsy inona ary ty ataony zareo ty. Avelao ny olona anatona ana, ry Bartimeo tonga dia mitabataba dia tenen'ny olona hoe mangina, tsisy an'izany. Rehefa amin'ny Jesosy mahazo manatona daholo ny olona rehetra. Tsika koa mila accessible tsara. Ianao mila accessible tsara. Jesosy accessible, ianao mila accessible tsara. Zany hoe dika le accessible dia zao hoe ny olona rehetra afaka manatona anao, afaka midemander conseil, afaka mangataka vavaka amin'ny fotoana rehetra, amin'ny 2 maraina, amin'ny 3 maraina. Jesosy tsy hoe matory, fa amin'ny fotoana rehetra izy dia mihaino, miandry, vavaka izy sa tsy mivavaka. Zany koa tsika tsiraray avy, aza sorena rehefa misy olona miteny aminao hoe mba eto am-bavaka, ny anara aty tsy zakako, tsy manao an'izany. Rehefa misy olona miteny hoe eto am-bavaka dia imagine hoe misy olona mitondra sakafo buffet ho anao, satria sakafo mifanahy dia fahafahantsika mivavaka sy mifandray amin'Andriamanitra. Lasa misy sujet hoentinao am-bavaka, tombony be mihitsiny rehefa misy olona mitaraina aminao hoe eto am-bavaka, satria ny tombo indray ny lisitra, alleluia, tsy ampy tsony le adiny iray lasa adiny iray sy 10, tombo 10, adiny iray sy 10, tombo foana arakaraka ny lisitra eo ambany masonao no atonga anao voatahiry miaraka amin'Andriamanitra, ary izay no ahatanteraka an'ilay fizarantsika androany hoe fitahiana ho an'ny hafa isika sy ianao. Amen. Dia tsika hitsangana hivavaka raha sitraka ao. Alleluia. Raha amin'ny anaran'i Jesosy tesatranao fotsiny izay Jesosy. Ny amin'ny fafahana indray mahatsiaro sy tonga saina ny amin'ny hoe zahay ke tokony fitahiana ho an'ny hafa Andriamanitra. Aoka tsy hanenjika ny zavatra ilain'ny nofinay izay Andriamanitra, fa kosa Andriamanitra hitady mandrakariva izay hitanao fa mahasoa ny tsiraray avy, ahafahany amin'ny joro ho voninahitry ny anaranao, sy ahafahany amin'ny joro ahafahany hafa mahita fahatsaranao Andriamanitra. Raha mivoaka eto izay Jesosy dia izao hoe aoka tonga fitahiana ho an'ny hafa izahay. Aoka izay Andriamanitra anana tanana afaka mibata ny mavesatry ny hafa. Aoka izay Andriamanitra anana sofina afaka mandre. Aoka izay Jesosy afaka anana vava afaka mitondra mbavaka. Aoka izay Jesosy anana lohalika afaka mandohalika ho an'ny hafa. Alleluia. Aoka izay Jesosy anana maso feno fangorana fa tsy vandravandra ny hafa Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, aoka hiova ny fony tsiraray avy, ka ho lasa fo mahatehoty sy mahafinaritra, fa tsy ho fo manambanina manao tsinitsinina ny hafa amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay Andriamanitra azoto anao fafoizana, afoy mba hahafahanay anana fo voatahiry sy voakolokolo tsara, voazatoetra tsara ny amin'ny fiarahana aminao Andriamanitra. Ka ninona zavatra mitranga dia izao tsy hiova izay Andriamanitra, fa voatahiry foana amin'ny anaranao Jesosy. Aoka tonga fitahiana ho an'ny hafa izay Jesosy, tena mivavaka Jesosy. Aoka tonga fitahiana ho an'ny hafa izay. Alleluia. Aoka ny sehatra rehetra izay andehananay Andriamanitra dia atsiaro sy atsapa fa tsara Jesosy, fa tsara ny manana anao. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo no anaovana izy vavaka izany. Alleluia. Amen. Afaka mitehaka tsika, lasantsika mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Alleluia. Mahazo toerana vetivety no fanatritsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra, satria tsy diso anjara teny zasy ianao tamin'ity sekoly maraina ity. To dia manao fanatritsika. Alleluia. Faly Andriamanitra rehefa mijorontsika eo amin'izay ilany antsika, ary mampianatra ny tompo mba tsy ho velona ho an'ny tenantsika isika, fa tena mianatra ny ho velona ho an'ny hafa. Amen. Tsy mahazatra izany satria izao tontolo izao dia mamolavola ny olona isaina ny tombontsoa ho an'ny tenany, fa ao amin'i Jesosy satria zavatra niainan'i Jesosy ary zavatra nataon'i Jesosy
dia izy tsy nitady izay tombontsoa ho azy fa izy ny aina isan'andro mba ho tombontsoa ho an'ny hafa. Tena zany foana ny nataony dia rehefa misaina ny hafa ianao dia Andriamanitra ny lasa misaina izay tokony ho anao. Amen. Nisy teny maro teo ny fanesesy. Alleluia. Ao anatin'ny hoe fahafahanao mijoro fitahiana ho an'ny hafa dia afaka manome fotoana ianao izy ny mpanompoandriamanitra teo afaka manome sofina tena mandamina zavatra be dia be ny fahaizanao mijoro ho sofim-pitahiana na ihany koa hoe ho fitahi-tsofina ho amin'ny manodidina anao. Ny ankabeazan'ny olona teo henona vitsy zany hoe tonga eo dia miaino fa rehefa vita le resaka teste eo fa sao dia manao mikasika izy sao dia tsy mihaino anao akory izy eo vita fa tena mideo dia tena miaino ary tena miaino atao vitan'i Jesosy tena miaino ianao fa tsy hoe zara fa miaino. Manome fotoana mety hoe manome vola ihany koa, manome fiainana mizara sy mijoro ianao eo amin'izay ilan'Andriamanitra anao. Ao anatin'izany nefa dia nisy teny teo hoe aoka nefa ho miafina ny mahafitahiana anao. Zany hoe tsy misehoseho zany ianao fa ataonao mangingina tsisy mahita fa ny rainao izay ao mangingina no mahita ny fijoroanao ho fitahiana ho an'ny hafa. Amen. Nisy fanontaniana mipetraka teo hoe oviny ianao no nanome farany ary inona no nomenao dia apiako hoe iza le nomenao. Mila mametraka izany fanontaniana izany tsika satria Jesosy dia nilaza fa sambatra kokoa izy ny manome noho ny mandray. Ny zavatra azo omena zany voly zany ny farany fa be dia be rehefa tena renao ny fahamarinany teny ary avelanao ny teny hamangy anao dia ho hitanao fa anolo-tsaina anao Andriamanitra fa tena fitahiana ho an'ny hafa ne ianao ary natonga anao fitahiana ho an'ny hafa satria Kristy no ao anatinao. Tena kaikinao satria manana an' Jesosy ianao hoe dia ny fisian'i Jesosy ao anatinao hoe no mahatonga anao hoe ho lasa fitahiana ho an'ny hafa hoe. Amen. Rehefa misy reraka dia ianao ny fitahiana afaka mankahery sy mireconforter mi-encourager an'iny olona iny. Mety any am-piasana, mety any am-pianarana, mety amin'ny fianakaviana. Zay le hoe fitahiana ho an'ny hafa isika. Amen. Tena mino fa amakivaky ny journée sy ny semaine tsika sady mitsakotsako tsara an'izay lazain'Andriamanitra ny tonga dia manao application tonga dia ampiaro le izy. Misy olona azonao tahina zay ngamba ny amaranako azy misy olona afaka nio voata amin'ny alalanao satria ianao mihitsy no manaika ho fitahiana ho an'ny hafa. Misy zoky eto zao afaka ho tonga fitahiana ho an'ny zandronao ianao. Marina zany aza ilana vanina le zandry dia efa hatramin'ny voateraka dia efa ataonao mamay mihitsy efa miara lehibe nareo dia mbola tsy fitahiana ho an'le zandronao foana ve ianao mijoro fitahiana ho an'ny zandronao. Misy piraita-po eto ianao no afaka tonga fitahiana ho an'ny hafa. Amen. Mety ao am-piasana ianao no lasa fitahiana ho an'le toeram-piasana. Raha fantatrao zany dia ianao ny azoto tonga ao amin'ny toeram-piasana voalohany satria fantatrao hoe ao Andriamanitra afaka ampiasanao mba hisy ny zavatra miova eo amin'ny manodidina noho ny amin'ny fanekenao. Amen. Avereny hoe fitahiana ho an'ny hafa hoe fitahiana ho an'ny ankohona koa hoe fitahiana ho amin'ny fireneko koa hoe. Ianao zao fitahiana ho amin'ny firenenao ianao zao tsy le karazan'olona be monomonony ireny. Alleluia. Fa ianao le karazan'olona mivavaka tsy mampiasa vava fa mampiasa lohalika. Tsy hoe lohalika coup de genou fa lohalika aforitra dia mivavaka. Fitahiana ho amin'ny firenena ianao tsy ofirano ny firenenao. Aza vela olona manao kravaty tsy nandeha teny ambanivohitra ao mipetraka any Washington ny teny fa mahantra ny firenenao. Le olona manoratra an'izay tsy taty akory izy. Chiffre ny teneny hoe tena mahantra leo. Joroa ianao tsy mahantra zany ny fireneko.
tsy manitra ny isamarainy zany a fa tsy hoe androany any de azakivy aoka ianao fitahiana ho amin'ny firenenao aoka ianao fitahiana ho an'ny fiangonana sy ny fikambanana zay niantsony tompo anao mizavatra azonao atao tena kaikinao mizavatra azonao atao hoe zay le fanehoam-pitahiana hoe amen de asotsikitsiky le miatrika le journée fa ohatrany de tena tena zay indray zany aloha ny androany fa de aiza indray moa le amin'ny zoma de tsotr'izay ka androany hafa mihitsy androany tsy miverina ny androany to de misaina ok androany zany zao a aiza daholo zany zao sehatra afaka hijoroako fitahiana ho an'ny hafa amen tonga avy any ianao zao mpivarotra tonga avy any le mpividy tsy hainao na tena hoe zany ny fitahiana fa tonga any tsy le mpividy ny fitahiana fa enao ny fitahiana ho an'le olona hividy satria misy zavatra tsy ananany eo aminao le izy a de afa-po izy miala hitanao misy zavatra miova mihitsy ane zany neka paizany olona hoe za zany mialany ny fitahiana tsonjo be tsy le olona ny fitahiana fa enao ny fitahiana ho an'ny hafa amen mahita fa misy olona zao metonga saina any hoe ary za tika zany ke mba eveke mba misy ohatr' zany ke no man'Andriamanitra ho anahy eny tompoko misy zavatra ohatr' zany bénédiction ianao a ho amin'ny manodidina anao amen dao tsika hitsangana de ahofa foana tanao misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo ankasitrao fa isan'izay nytarihana ianao a ho tonga teto amin'ity toeranyity andre ny teny fahamarinana ahofa foana tanao de misaora azy misaotra ray aminaran'i Jesosy misaotra betsaka fa nampatsiavinao tokoa zay fa amin'ny mahataranaky Abrahama amin'ny alalanao Jesosy a de tena natao ho fitahiana ho an'ny hafa zay indraindray zay ohatra miandrandra sy mijery hoe aiza ny anjara fitahiana ho anay ay asainao mijery fitaratra zay fa izahay ke no fitahiana ho an'ny hafa endreza ny fiovana saina tianao ho velona sy teraka ao anatinay fa manjary lasa disy fomba fiatrehana fiainana zay na ao atokantrano zany na eo amin'ny veton'ny firenena na atao amin'ny fanompona na any amin'ny asa mandrara de indraindray ohatra miandrandra ny hafa ho fitahiana ho anay nefa androany zay nampatsiahivinao fa izahay zay nandreny teny indray no nampatsiahivinao tokoa fa tena fitahiana ho an'izay rehetra manodidina anay vavaka ataonay Jesosy de enao ampatanjaka ny tsiraray avy zay tonga eto hijoro fitahiana eo amin'izay toerana anendrenao azy naiza aoka andre fahafampo izy ireo amin'ny fatateran'le teny fa notendrenao fitahiana ho any amin'izay rehetra andehanana izy ary amin'ity marain'ity de iainga miaraka amina toe-tsaina vaovao saina mifanaraka amin'le fiainam-baovao zay ao aminao fa ny olona manana ny Kristy de olona mijoro fitahiana ho an'ny manodidina azy ampatsiahivo zay Jesosy mba ho tena fitahiana ho an'izay rehetra mifanena aminay any amin'izay toerana andehananay indrindra ao amin'ny tokantrano zay misy anay aza vela ho badenina sy avesatra ny tsiraray avy eo amin'izay tsy vitany ataovy miamisokatra ny ao anatiny fa misy zavatra efa napetraka ao ho azony atao sy vitany ary tsy voatery hoe ataony ho an'ny tenany fa ampianarinao zay anao izany ho an'ny hafa rehefa manao ho an'ny hafa zay de enao no misaina sy mandamina ary mandrindra atonga ny zavatra rehetra hiara-iasa ho anay ndro maraina Jesosy de aoka ho voatany isa tokantrano aoka voatany olona tsiraray avy zay nanao sakrifisy tonga namonjy ny sekoly fitahiam-panahy aza vela hiala eto miaraka amin'ny vesatra aza vela hiala eto miaraka amin'ny adi-tsaina aza vela hiala eto ny tsiraray avy raha tsy efa nandray ny fiadanana sy fitsarana avy aminao ary fahatoniana fa natao amakivaky ny journée zay ho tombontsoa ho an'ny hafa amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta amen fitahiana ho an'ny hafa ianao amin'ny anaran'i Jesosy tombontsoa ho an'ny hafa ianao hitanareo miala ho azy ny alatra miala ho azy ny alatra sy ny mety hoe fitadiavana kely mitaditady kely sy satria renao mihitsy ny hoe tsy any amin'ny hafa ianao ny aka fa ianao no afaka mamotsitra sy manome zay azonao omena azy io de misaina vola ho ay ohatrany to de vao miteny zany inarynao meko sary tsisy atokona androany mety tsisy atokona arabola ianao fa misy atokona ara-pitsikiana ara-kevitra ara-fanohanana mety fisianao fotsiny eo amin'le toerana to de efa mampaherin'ny olona hitanao mety tsy apoizitsika zany zay ne mahatonga malagasy rehefa le misy fahoriana de misy vangina de misy mpamangy fijoroan'le rodorodo be ny fokon'olona iny tonga de ohatrany hoe safony zany ny fony le tompo manjo nefa raha ihany no miteny fa ny ambiny rehetra
aza misosikalaila zay fotsiny a fa to dia mampahery hitanao am'izany tsy voatery eo miteny ianao mety eo fotsiny fa le eo fotsiny kosa aloha tsy eo fotsiny manafotoana be fotsiny eo fa vavaka tsara eo a tena hoe possible le izy reta aza sarotiny zay ngambany aza sarotiny le izy maneke fotsiny tompo fitahiana atomboka ao an-trano fitahiana ho amin'ny vady aman-janako a fitahiana ho an'ny ray aman-dreniko a fitahiana ho amin'ny mpiara-belamiko a na fizaranao ny tsikym-panantenana any amin'izay alehanao fotsiny ary a dia efa fitahiana zany ny olona ny amin'izao sady mifo maraina no alina be vao matory nefa zararaha-mipoaka ny avery tsy aleo ve raha samy tsy hipoaka ihany tsy aleo hivavaka aloha ve tena marina zany misy fotoana zao ohatra za tsy hamonjy sekoly ohatra fa tonga dia hiasa aloha vita le asa aloha tsisy mipoaka koa rehetra amin'ny sivy dia eo ianao tonga zay hoe tahaka izay ihany namonjy sekoly fotra mitovy ihany le tsena tsy nandesy tena misy zany reto mba tsy hoe aleo fa amin'ny fito sasany rendez-vous tonga ao ianao amin'ny sivy vao tonga aloha dia zao teny hoe miala tsia fa mbola namonjy sekoly zay ary tany ananina fa haika ianao mieritreritra ny anao sakrifisy an'Andriamanitra io indray a sakrify an'Andriamanitra ny ananina ataovy prioritaire foana ny tompo tena ovao mihitsy tananao a misy saina miova mihitsy rehefa mahita olona tonga ianao a aza misaina iny ilo ny client hoe tena zany ny kilina fa miala any a ino ny fitahiana fa tonga tsy ino ny fitahiana ka diso zay fijerinao zay ianao ny fitahiana ho an'iny client iny satria izy manana besoin fa ianao ny afaka mameno an'izay besoin zay raha voa zay toe-tsainao miainga io lasy io miroborobo loha rantsy ritra io ary tsy ho taitra ianao satria zavatra tsara no atolotra ao allô connecté amen raisiny tsotrano zay tonoana anaran'i Jesosy anampy ianao fanamasina ry an'ity fotoanandro amin'ny maraina ity atonga anao hanina fanapa-kevitra matanjaka hijoro eo amin'izay nylazain'Andriamanitra ahita fa zay efa niteneniny dia vonina natao aseho andro amin'ny maraina no nambarana indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa fitahiana ho amin'ny maro ianao fitahiana ho amin'ny manodidina anao fitahiana ny amin'izay toerana anendren'Andriamanitra anao fitahiana ho amin'ny ankohona anao tsy eta-mavesatra ianao fa fitahiana amin'ny anaran'i Jesosy tsy eta-mavesatra ianao fa fitahiana amin'ny anaran'i Jesosy tsy ianao ny antony ozina sy ny faharatsiana eo amin'ny fiainan'ny manodidina fa ianao fitahiana ho amin'ny manodidina amin'ny anaran'i Jesosy androany maraina Andriamanitra ny mampatsiaro anao tsy ianao ny rangory fototry ny afo mahatonga amin'ny fiainan'ny manodidina simba sy potika fa ianao atsangan'Andriamanitra ho fitahiana ho amin'ny manodidina ninninona simba ho azo atsangana zany ninninona very azo tadiavana zany ninninona potika azo amboarana zany ninninona tsy misy afaka atao misy zany satria misy olona hijoro manomboka androany maraina ampitsikina eo amin'izay antom-pisina andren'Andriamanitra azy velona ho antompo ianao ary satria velona ho antompo ianao dia misy anjara ho an'ny hafa ho zarainao indray androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo